Gadina tao anatin'ny tapatapam-baovao izay nentina tamintsika teo moa ny trangam-piarahamonina ka mbola eo amin'izay tontolo ny trangam-piarahamonina izay no anizantsika ny fotoanan'ny vaovao. Tovolahy Mpamaky Fiara iray no tratran'ny polisy teo ampanaovana ny asa ratsiny omaly tetsy Ambohimamory. Tratra niaraka taminy ihany koa ireo kojakoja maro momba ny fiara izay fitaovana isan'ny ampiasainy ihany koa amin'ny fanaovana ny asa ratsiny. Tovolahy vao 20 taona no trateaky ny polisy avy ao amin'ny poste de police Loharanombato ao Ambohimamory ny fahen'ny volana Jolay lasa teo. Tratra teo Mpamaky Fiara ity tovolahy ity tokony ho tamin'ny 10 maraina. Mbola nahitana ireo kojakoja fanolo amin'ny fiara tao anaty entany, miampy ireo fitaovam-piasana momba ny fiara maromaro. Nandritra ny fanadihadiana natao taminy dia nieky ny heloka vita n'ilay tovolahy ary ny fahantrana sy ny tsy fananana no nampanaonao foana azy. Araka ny fitantarany dia voatairabo ny vadiny kanefa tsy misy ny ao am-pelantanany ka izay no nandrisika azy anao izao asa ratsy izao. Nanambara ihany koa izy fa mpivarotra sambosa no foty be velomany ary tsy maharaka ny filany ao an-tokantrano anefa izany. Nandritra ny fanadihadiana trano no nahafantarana fa eny amin'ny faritra Pitatafika sy Avarabohitra no toerana fanaovany alatra amin'ny fiara.